Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Hello! Afaka tsara ny tasy. Soka Vitre, Baolay, Vaoline, Université GSI, manolotra ho anao ny Vaovao. Enjato tapitrisa ariary ny teti-bola ikarakarana andinika nasionaly ho an'ny fampihavanam-pirenena mandritra ny 5 andro any Ivato. Ny filoham-pirenena, ny filoha Toelomarika Karavalomana ary ny filoha Didy Ratsiraka ny tonga nanatrika izany. Tsy tonga teny toerana ny filoha Tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha Toeloha Zafy Albert. Andro mialohan'ny fikatoanan'ny fepitaona ametrahana ny filatsaka Dino be ny tanàna tsy mbola manana kandida ofisialy Antananarivo renivohitra. Tafakatra 4 tapitrisa ariary mahery ny vola alohan'ny kandida sy ny mpanolontsaina iray lisitra Antoviara raha toka mandinina ny 2 tapitrisa ariary izany any Vohemara. Kandida maro no ahina hemitra. Raha mpitso no fatatra izay mpandrara azo ny fanamboarana sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina ny Ivato sy ny Osbe. Tsy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny ministera sy ny mpiasany Adema tsy raikitra ihany koa ny fiaonandrokasaina natao androany ivelona indray ve ny fitokonana. Mampiakapeo ireo mpanjifa mampiasa finday sy fahana fa miompapana ny alatra ataon'ny mpandrarara mpifandraisan-davitra sy eo amin'ny sehatra ny finday. Manao antso avy ireo mpiaron'izao ny mpanjifa ny vondronan'izy ireo izay lasibatra ity trangy ity ahafahana mandrafitra vahaolana. Raikitra ny fihetseham-bahoaka tany Baltimore États-Unis omaly taorian'ny fandevenana ny Freddie Gray. Fiara, trano fandraisam-bahiny be antitra sy tranombarotra may avokoa na atao ny fianarana tany amin'ny sekoly rehetra androany ny andindiany jiaby trano. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les fans, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Cours Assam. Wanao manao ny fanadinana na CPE, BPC, Bac A, C, D, G2 misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny cours de révision intensive fidirana sabotsy roa me 5 isy boky roa nozaraina ankino amin'ny mpanabe azo antoka ny hoavinao. Cours Assam Analakely, Analamahitsy, Ambotao, Itaosy, Antsirabe, Moramanga, Mahajanga, Ambatondrazaka. Téléphone 22 345 38. Matoky ny Assam dia tokony tena anao ianao.
efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing Vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy aringotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri. Vaovao, vao shampoing citron, papaye sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass, téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azony vanikolaka, ny taninandriny ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia volona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 Nari 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ankafaliandra tombokilasy somoko vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao tonga so tanatin'ny fampalambaovao ny fahita lavitra KOLO TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany vaovao mikasika ny fambevanam-pirenena vetrany no isantarantsika ny fiarana amin'ny tiany ho ity voapirofo androany fa tetika ambony latabatra fotsiny ny fisitahany Ankolafy Ravalomanina sy ny tanàny teny nomendray ny Ankolafy Ravalomanina sy ny mpitarika azy ny laza fa hiala ao anatin'ny fambevanam-pirenena no ny antsotsay tsy tonga nandray anjara ary nanamafy fa tsy andray anjara amin'izany intsony ny filoha teo aloha dia Andry Rajoelina sy ny profesora Zafy Albert tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fanomboana ny dinika nasionaly ho amin'ny fambevanam-pirenena izay tariny FFKM amin'izao fotoana izao arao ny fanatediana tanterahiny Zora Kotondriny. Filoha telo ihany no nipetraka tetỳ anoloana nandritra ny fanokafana ity dinika nasionaly ho amin'ny fambevanam-pirenena ity. Tsy nisy toerana ho an'ireo filoha roa tsy tonga nanatrika izany intsony tetỳ androany. Raha ny fanambaran'ny FFKM efa nisy ny dingana ny antsoina ireo filoha roa hafa teo aloha saingy tsy nandray azy ireo intsony ny filoha Zafy Albert. Nanambara ihany koa ny solitenan'ny filohan'ny Tetezamita raha tafaresaka tamin'ny Antsatarby androany fa tsy hiverina handray anjara intsony izy ireo. Tsy niova tamin'ny teniny araka izany ny filohan'ny Tetezamita sy ny profesora Zafy Albert. Nivady dela kosa indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny Ankolafy izay notariny. Izao no nambaran'ny Girivo Randrenarsoa tanakavanan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Efa miteny fa misitaka raha tadidinareo tsara. Androany kosa naneho ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mitantana tamin'ny filoha Erajaonaromampiany ny Marc Ravalomanana. Rehefa vakina ny sary dia hita miariary ireo triomvira mitondra ny firenena ankehitriny toy ny mitombona ny fanadiadiana fa olon-dratsiraka Didier ny Prime Ministre. Ministra sy mpanolotsain'ny filoha ankehitriny maromaro no avy amin'ny Ravalomanana Marc ary SVM sisa. Izy telo mitarika ny mpiara-miombonantoka amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny no nitarika ny fampihavanana natao tety Ivato androany. Ho an'ny Didier Ratsiraka manokana mbola miandry fiverenan'ireo filoha hafa izy.
malahelo afa tsy tonga eo zareo ty zava-dehibe ty zava-natao atrehantsika ty fo iza hoe matotsy eo zareo misy ny problème. Mazava arak'izany fa izy telo lahy ireto no iketrika ny fampihavana-pirenena ary natao anamafisana ny fitondrana sy anadiova-tena momba ny hoavin'ny politikan'izy ireo izany. Mazava ny sary, iriso amin'ny fikitihana ny fanaovana lalam-pandrenana ity raharaha ity, tsy nanday izany ny sasany amin'ireo mpandray anjara amin'ity dinika ity. Réconcilier les Malgaches entre lui-même. Ny Malagasy dia miavina amin'ny samy izy ihany dia tsy maintsy vakitiko anatin'izany daholo ny rehetrarehetra. Tsika ianao miresaka constitution na lalam-panorenana mety lalam-panorenana mihitsy fosotra anankiray izay mahatonga antsika tsy milamina. Etsy ankilan'izay, maro ny tsy fanarahan-dalàna efa nataon'ny fitondrana izao, indrindra amin'izao fikarakarana fifidianana izao raha nambaran'ny vondrona eskopola izay nipoitra indray androany. Tsy tokony atao fitaovana politika intsony ny resaka fampihavana-pirenena sy ny fifampiresahana toy izao. Mba tsy ho fanadiovantena sy fametrahana kolotsaina tsy maty manota ny fampihavana-pirenena. Ny eskopola dia mahatsapa fa tokony hajaina ny lalàna manan-kery alohan'ny hirosoana amin'ny fifidianana. Hatreto, andrasana izay ho toy nyity dinika nasionaly ity, na izany aza efa hita taratra amin'ireo karazana valiteny maromaro amin'ilay boky efa narafitra nandritra ny fiaonana tany amin'ny faritra ny mety ho fiafarany. Ity boky ity izay manome vahana kokoa ny lafin'ny politika. Fa mahatratra amin'ny 100 tapitrisa ariary ny teti-bola hikarakarana ny dinika nasionaly ho amin'ny fampihavana-pirenena mandritry ny 5 andro eny Ivato ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny filoha taloha Marc Ravalomanana sy Didier Ratsiraka ny tonga nanatrika izany fanokafana izany, raha toa ka tsy tonga teny an-toerana ny filoha Antetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Safy Albert iompana amin'ny fanavaozana ny Madagasikara ny dinika rehetra hoentina eny amin'ny lafiny politika na amin'ny lafiny toe-karena na amin'ny lafiny sosialy, raha nambara ny FFKM androany teny an-toerana izy Rakotsindrina. Mpandray anjara 790 ny tonga nanatrika ny fanokafana ny dinika nasionaly amin'ny fampihavana-pirenena androany raha toa ka manodidina ny 2 teo eo ny nandrasan'ny FFKM ao tonga teny an-toerana. Isan'ireo tonga nanatrika ity fanokafana ity ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka, teo ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsy nisy ady teto Madagasikara raha ny nambarany saingy ny resaka politika no niteraka korotana teto. Vahoaka mpandala fahendrena loatra ny Malagasy ka tsy niady, tsy miady ary tsy mifamono velively. Toy lazo amin'ny mahita nefa fa dia niady la politika tonga hatramin'ny fanganam-panjakana mihitsy azy no nanakorotana ny tontolon'ny firenena. Entina nampiana amin'ny fikarakarana sy anonerana ny sarandalin'ireo izay avy lavitra kosa ilay fandraisana anjara roa etsy ararisa mimbondrina raha ny nambaran'ny filohan'ny FFKM. Raha ny vaovao azonao tena anterana androany 100 tapitrisa ariary ny fantatra fa hikarakarana ny hetsika rehetra. Isa nanampy tamin'ny fikarakarana izao hetsika izao ny avy amin'ny firaisambe Afrikanina raha ny fanazavan'ny filohan'ny FFKM androany. Tsy havita ny fanonerana ny sarandalan'ireo avy lavitra sy ny tamby na sarany fipetrahana eto Antananarivo sy ny zavatra hafa ihany koa izany roa etsy ariary isaky ny entité izany tena tsy havita fa eo ny fiaraha-miasan'ireo izay voatonona teo ary ireny rehetra ireny dia isorana antsika rehetra. Fanokafana no notanterahana androany ary toy amin'ny asambomera andinina izay valim-pantaniana tamin'ny fantaniana 220 nentina nidina tany amin'ny faritra ny rahampitso. Nozaray no vomera 10 ny andinika izany saingy rahampitso kosa vao fantatra hoe iza no andinika ny inona amin'ny ankapobeny ny lafiny politika ny toe-karena ary ny sosialy no teny iban-toerana. Kasika ny fantanterahana fifidianana kominaly kosa indray misedra olana ankehitriny ny kandida-ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny amin'ny komina maro samihafa any ambanivohitra eto Madagasikara. Ny tranga ny Toliara sy any Vohemara no entina aminao tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Any Vohemara tafakatra hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary ny vola takiana amin'ny kandida mpilatsaka hofidiana iray. Any Vohemara kosa tafakatra hatramin'ny 2 tapitrisa ariary zany etra takian'ny solon-tetam-panjakana. Any an-toerana no mahatonga izao savorovoro izao ahinany tsy ahafahan'ny kandida maro mirotsaka hofidiana no izany tranga izany arao ny fanadihadiany Enika Jarakoto Manantsoa.
Akan'ny fanjakana 5,000 ariary ampitombona 4 izany hoe 2 ariary ny kandida be ny tanàna na mpanolontsaina any ambanivohitra Vohimara ho takalony fahazona ny taratasy ketra 211 bis. Sarotra ho an'ny mpirotsaka ofidiana any ambanivohitra nefa ny andoha io vola io. Ny senatera teo aloha Bettina Bruno any an-toerana ankehitriny mahita maso ny zava-misy. Ny mpilatsaka ho mpanolontsaina anankiray zany dia mandoa 1 million FMG na 200 000 ariary ho afaka mahazo le 211. Ka ile 1 million FMG na 200 000 ariary zay dia la portée tsy afaka alohan zany ny mpilatsaka ho conseiller ambanivohitra any. Satria le liste anankiray raha misy olona ohatra hoe ataontsika 7 conseiller de telo suppléant tout zany eo anatiny dia tsy maintsy mandoa zany 10 millions na 2 millions d'ariary. Dia zavatra zay sarotra be. Zay zany tena problème hoe kanefa rehefa manontany zany amin'ny tanàna hafa ohatra any atsimo any Tiliara 20 000 francs efa mahazo na 4,000 ariary dia efa zay ny aloha azahoana 211 bis. Ao Sambava izay fivondrona akaiky ny Vohimara limitrophe ny Vohimara dia amin'ny 15 000 ariary dia efa mahazo an'ilay 211 bis. Fa ile lehibeny etra ao Vohimara mihitsy manao zavatra tsy variny ka mitaky an'izay zavatra 50 000 ariary zay. Mampalahelo dia ny aty amin'ny fibeny etra ny amin'ny direction générale ny etra tsy fantako na mahafantatra azy io na tsy mahafantatra dia tsy miteny. Dia mbola manao zay ataony ihany ilay lehibe ny etra amin'ny Vohimara. Tsy ny any Vohimara ihany no manana ity olana ity, misidra olana tahaka izany ihany koa ny any Toliara. Tafakatra 2,7 ariary isaky ny kandida no aloha any amin'ny sampandrarahany etra enjana ihany koa ny mahazo ireo kandida any ambanivohitra Toliara. 120 000 ariary isaky kandida no aloha any amin'ny contribution. Dia 420 000 ariary zany fois 10 le kandida hoe 10 anaty liste anankiray par commune, donc 4 millions 200 000 ariary zany zay. Donc dans le 21 millions zany FMG zany le caution zay ary amin'ny état d'essence bis ary amin'ny contribution. Raha ny zava-misy hatreto sarotra ny inona ny hoe ampiseho marina ny tena safidim-bahoaka ny fifidianana ho tanterahana ny 1/30 ny volana jolay ho avy izao no ity resa-bola midangana ambony dia ambony ity. Tsy mitovy ny herijika ho an'ny kandida rehetra fa izay manam-bola ihany no afaka mirotsaka. Dikany izay miaradia amin'ny antoko lehibe sy manam-bola ihany no afaka mirotsaka. Andrasana ny fanazavana ofisialy avy amin'ny sampandrarahany etra. 7 andro mialohan'ny fikatoana ny fepitoana metrana ny fitrosaham-pifidiana, mbola miazakazaka mameno ny antoan-taratasy ny kandida tsirairay mbola malaina amin'izay fametrahana ny antoan-taratasy izay ny antoko politika efa milaza ho vonona paikady politika sy ny fahasarotana eo amin'ny fikarakarana taratasy no anton'izany raha ny fanazavana hoentin'ny lira be tato anatin'ity fanatetiana ity. Tsy mbola manana kandida ofisialy Antananarivo renivohitra hatreto. Tsy mbola nisy nanatitra na iray aza ny antoko politika lehibe raha toa efa manomboka fantatra ny momba ny kandida. Ety amin'ny birao foibe ny Vaovao eto Antananarivo, kandida tsy miankina roa eny Avaradrano no efa nanatitra izany. Be aloha tsy misy zany fa anankiroa zao efa tonga no mametraka dossier ary efa eo ampitraité anazy zao zay amin'izao fotoana izao eo amin'ny fikarakarana ny dossier. Ohatra hoe misy ny sasany tsy teraka eto Antananarivo fa tsy maintsy any amin'ny province na any amin'ny faritra hafa manao casier judiciaire dia mbola miandry. Hatramin'ny androany natratra 70 isan'ny olona tonga anakany andinindininy teny anivo ny foiben'ny Vaovao eto Antananarivo renivohitra. Sarotra ny fikarakarana antoan-taratasy filatsaham-pifidiana. Ampahany amin'ny fahasarotana misy ny mikasika ny fandoavana hetra ho an'ny mpanolo-tsaina. Ohatra tia nazavaina amin'izao zany dia mikasika momba ny situation fiscale. La situation fiscale zany situation fiscale dia raha ny marina zany dia hoe ny olona en activité angamba ny hoe tokony hidirana izay resaka izay fa raha araka ny fanjavana zareo amin'ny plan fisca dia nilaza zareo fa dia hoe mandaty isy haminonan'le dossier raha ohatra ka tsy raha tsy miparticiper zany ny farafaraty ny farany ambany amin'le vola tokony ho aloha. Araka ny fanazavana, ankoatra ny fahasarotana eo amin'ny fikarakarana antoan-taratasy sy ny fandoavana ny vola, toromarika avy amin'ny antoko politika ihany koa no antony tsy mahamaro ny manatitra antoan-taratasy.
zahay dia efa niomana zany amin'ny mety hoe fisian'ny fitoanana dia efa nifampiresaka tamin'ny vibe moa zay hoe raha sy fanatrika miseho zay dia mety miantso fanampina effectif zany zay zany hoe misy renfort zany amin'ny secrétariat. Arak'izany hiazakazaka ary fanaterana ny antso-taratasy firotsahako fidiana amin'ny herinandro avy eo. Eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa indray miakatra isa-taona ny fatra ny volo fanondrana mivoaka eto Madagasikara. Raha ny tarimarika navoaka ny avy anivo ny Instat ny lavanila ny jorofo ary ny lidisiatra eto no misongadina amin'ny vokatra fanondrana ny lamba kosa no mbany eo amin'ny entana efa voahodina hatreto mbola olana amin'ny fandrana eto Madagasikara ny tsy fivelarana ny lalam-barotra amin'ny firenen-kafa. Fanadihadiana Lili Rapiata. Mitomba hatrany ny tinady amin'ny volo fanodina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny lavanila, ny kakao, ny jorofo, ny kafe, ny kanela, ny poivre ary ny lidisia amin'ny ankapobeny no vokatra fanodina sy fanondrana eto Madagasikara. Tato anatin'ny 5 taona farany ny tombo avo efatreny ny fanondranana ho an'ny lidisia sy ny lavanila, izany hoe raha natratra 7,9 sy 9 kilao ohatra ny lavanila naondrana ny taona 10,4 natratra 7,3 sy 4 tapitrisa kilao izany ny taona 4,2 araka ny tarimarika avy amin'ny Instat. Mandidina ny 7 sy 10 sy 9,0 tapitrisa kilao kosa ny lidisia naondrana nanomboka ny taona 10,4 hatramin'ny taona 4,2. Ny fahatsaran'ny kalitaon'ny vokatra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny no mampiakatra ny fanondranana. Ataoko fa amin'izao fotoana izao moa ny rehefa manondrana entana misy norma tsy maintsy arahana ary rehefa tsy ao anatin'ilay norma dia averin'izay olona mpanafatra entana fotsiny entana janony eny import dia ianao indray mbola lasa voatery na mamerina na varotra an'izy ireny afaty antoko ka matoa fiatreretako azy matoa ny tombo le vokatra naondrana indrindra na vanille zany na amin'ilay tsi zany ohatra dia tsara zany le qualité-n'ilay produit akenin'ny olona any amin'ilay mpanjifa ny ivelany zany fa raha tsy izay izy tsy ho afaka andeha hanondrana zay. Ny Afrika Atsimo, ny eto amin'ny ranomasimbe Indiana, ny firenena Europeanina, ireo amin'ny ankapobeny no mandray ny vokatra fanondrana sy fanodina avy eto Madagasikara. Mifantoka amin'ny tsenan'ny lamba kosa satria eto ny varotra ataon'ny firenena malagasy eo amin'ny firenena Amerikanina amin'ny alalan'ny AGOA. Entana 20,750 sy 500 taonina hatramin'ny 1,750 sy 5,700 taonina isam-bolana no naondrana tamin'ny firenena io tato anatin'ny 3 volana voalohan'ity taona 2024 ity. Ny orinasa afaka ihany hatreto no afaka manondrana entana voahodina makany ivelany avy eto Madagasikara. Isan'ny antony tsy mamary toerana ny mizanam-barotra eto izany raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena. Isika efa tokony hitodika tsikelikely amin'ilay hoe industrialisation satria any zany zao no ahafahana mampiditra vola vahiny betsaka kokoa noho ny produit brut. Tsy tokony ihanina amin'ilay produit brut zany tsika satria efa ananantsika ny matière première fa tokony hiditra ary hitady indray tsika zany an'ilay industrialisation ka eo anatrehan'izay zany dia mila manao an'ilay atsotsika hoe mesure protectionniste ny fanjakana ahafahana miaro an'ireo industrie eto toerana zany. Mandina ny 7,7 sy 400 miliara ariary ny fanondranana lavanila eto Madagasikara isan-taona, 2,3 miliara ariary ny lidisia ary 7,2 sy 400 miliara ariary ny jorofo. Izay amin'ny ankapobeny ny vokatra mampidi-bola betsaka indrindra eto amin'ny firenena. Mandina ny 7,7,4 dolara kosa ny vola miditra amin'ny alalan'ny fanondranana akanjo hatreto. Ny entana tsy voahodina no mbana amin'ny entana ahondrany Madagasikara raha toa ka nefa voahodina sy efa saika ho lany tato kosa no miditra eto. Eo amin'ny vaovao ny fitaterana nabakabaka kosa indray raha ampitso no fantatra izay ho mpandraharaha azy ny fanamboarana sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidiny Ivato sy Nosy Be. Hatreto mitazona ny fanoherana izany fanapahan-kevitry ny fanjakana izany ny mpiasa ny ADEMA hiafara amin'ny famarotana ireo orinasa-mpanjakana ireo ny fanarahana tahaka izao amin'ny vahiny raha ny ahain'ireto mpiasa ireto sy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny ministera ny fitaterana sy ny mpiasa ny ADEMA hatramin'ny fotoana nanaovana ny fanambarana ary tsy nisy ihany koa ny fionana teo amin'ny mpiasa sy ny minisitry ny fitaterana no kasaina nataony hariva teo. Mety hitarika hatramin'ny fitokonana ny fanoherana raha tsy misy ny marimaritra iraisana raha ny fanampanazavana. Haraoary.
Izahay mpiasa eto amin'ny orinasa Dema dia manantitra etona fa ilaina ny fanitarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa amin'ny seranam-piaramanidina rehetra eto Madagasikara. Saingy mitsipaka marindrano ny fanomezana amin'ny fitantanana ireo seranana roa lehibe ho eo am-pelantanan'ny vahiny izahay. Mpamatsy vola no ilaina amin'ny fanitarana sy fanavaozana ny seranana fa tsy mpitantana hafa. Koa mbola mamerina hatrany izahay amin'ny tokony hampitsaharana tsy misy atakandro izany fihetsika famadihan-tanindrazana izany. Fanadina manokana kosa no entina aminao manaraka mirona kokoa amin'ireny taxifone ireny ankehitriny ny mpampiasa finday raha ny fifidianana fana no nahasarika azy ireo kokoa teo aloha mangalatra. Io no ilazan'izy ireo ny mpandrarara mpifandraisan-davitra sy ny eo amin'ny sehatry ny finday. Efa maro amin'ny mpanjifa no mitaraina anivon'ny mpandrarà, misy ny mampanantena fa onerana ny fahana tsy arak'izay nefa no miseho. Araka ny fitaraina ny mpanjifa mahaloan'izany manao antsoavy ny mpiaro-ny mpanjifa, ny vondronana izay lasibatra ity tranga ity ahafana ihany koa mandrafitra vahaolana fanatetiny Oliva Antriniala. Tato anatin'ny 5 volana mahery, rety tsy teroa ny fitarainareo mpampiasa finday sy fahana. Tsy araka ny vola alohan'izy ireo ny saran'ny tolotra ambaran'ireo mpandrarara mpifandraisan-davitra, ny sandan'izany eo amin'ny antsona fandefasana afatra. Tonga dia tsy hitanao azy fotsiny hoe miantso ianao avy eo dia tsy tafiditra ny antsonao izy nataony fa lany ny crédit. Izay foana ny ataony efa indrosa azy izay tratra azy izay. Nandefasa message hoe tsy tosa ny fangatahanao. Dia tsy tosa rehefa niantso avy hoe niantso dia tsisy crédit ilay izy hoe tsy manampy crédit fa tsy ampy ny antsona amin'ny crédit izany. Isan'ny mampitaraina ireo mpanjifa ihany koa ny ataon'ny mpandrarà sasany andoavam-bola ny fiantsonana sampana mpikarakara ny mpanjifa na ny service clientèle. Tsy vitan'izay fa ampiandrasina fotoana maharitra ny mpiantso vao misy mandray, ary rehefa voaray indray mampanantena izy ireo fa andravona ny olana kanefa tsy misy izany. Adiny roa teo ny insista be foana, ela be mihitsy. Izay vao nahazo azy dia rehefa nahazo azy dia niteny izy hoe voaray ny afatrao sy fa be no mitaraina. Ka rehefa avy eo izy niteny hoe mitaraina dia hoe ho averina ilay izy hatramin'izao mbola tsy miverina ilay crédit. Misy ifandraisany amin'ny fitombony isan'ireo taxifone ve ity raharaha ity. Ireo mpitazana taxifone manamafy ihany koa fa betsaka ny mitaraina noho io halatra ataon'ny mpandrarà eo amin'ny sehatry ny finday io. Antony mampirona ny mpanjifa amin'ny antso ariary zato na 400 ariary. Hoe miaina hoe mampiditra crédit dia hoe malao miantso taxifone. Ilay miantso izany mba hoe vitana zato ohatr'izany. Mbola sarotra kosa ny fifehezana ny fenitry ny fampiasana finday eto Madagasikara raha nambarany mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Malalaka ny lalàna ary tsy voafaritra mazaiva izay fenitra tokony arahan'ireo mpandrarà. Sarotra ihany koa ny fanaraha-maso. Malalaka ny dia rehefa malalaka dia tsy voafehy koa na ny fanaraha-penitra satria efa malalaka ny fiasana amin'ny hoe sehatra libéralisé izany mbola mal contrôlé moa filazana azy. Dia miankina amintsika rehetra ihany raha ohatra ka misy any aminareo any misy sehon-javatra ohatr'izay dia tsara ilay mba mirahina dia miara manaitra an'izay na hoe miara manohina an'izay. Miova isan'andro ny tolotra omen'ireo tambazotra-pinday ny mpanjifa, toa mora sy miena ny fandaniana raha ny dokam-barotra izy ireo. Entina anakomana ny tsy fanaraha-penitra sy ny halatra madinidinika ve ireny tolotra mora ireny. Ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisan-davitra ary ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana no isan'ny tompon'andraikitra afaka hamasy andrasana hamahy ity olana mpampiasa finday ity. Lafim-baovao fatanteraka kosa indray feno 17 taona androany nitifirana ny lieutenant Andriamaromanana Albert izay mahery fon'ny firenena tamin'ny taona 1770 nisy ny fankalazahana sy fanateram-boninkazo ny tsangam-bato ny androany teny amin'ny rezimanta ny tafika voalohany ny arahana tamin'ny fianakaviany Toany Andrinjatovo. Manamboninahitra tao amin'ny tafika frantsay lieutenant Andriamaromanana izy no manamboninahitra voalohany teto Madagasikara izay niaraka tamin'ny général Ramanantsoa. Tsy nisy mahafantatra ny tantarany mpitondra teo aloha fa lany andro amin'ny adila politika hoy ny fianakaviany efa olona anisany nanandratra ary tsy nivadika hatramin'ny farany tanindrazana. Tamin'ny 1770 izy dia naton'ireo mpitolona mahery vaika tao Mijina dia niaraka tamin'ireo izy dia saika izy izany no nitarika ny fikomiana teto Antananarivo fa tsy karo ny fa nisy namadika izy dia ny 27 marsa nivory zareo tao Antanjombato izy hoe ajanona ilay tolona
izay nahavitra ny teto Antananarivo tsy nisy ramandrika be teto. Dia izy moa zany heritaona tao aorianan'io dia nitifiriny frantsay, mampalahelo fotsiny ny mpitondra rehetra taty aoriana sy na teo aloha tsy dia misy mahafantatra an'izay ary tsy dia misy manao an'ilay izy. Araka ny nambaran'ny mpandalina tantara lieutenant Albert no nanampy ireo tafika tamin'ny alalan'ny fanomezana fitaovam-piadiana nanoherin'ireo vazaha izay niady tamin'ny malagasy tany amin'ny faritra Tsimandrefana ary nanao ny drafitra nafian'ireo vazaha teto an-drenivohitra tamin'ny fotoam-pitolomana. Mahatia tanindrazana ny lieutenant Albert araka ny fikarohanay dia izy no officier chargé de l'administration des armes tao amin'ny Tobo Besorotra Fianarantsoa tamin'ny 1941-1946. Izy zany no sahana ny fitantanana ny fitaovam-piadiana, naka fitaovam-piadiana mousqueton FM 24-29 grenade tao amin'ny Tobo Besorotra lieutenant Albert dia nomenan'ireo miaramila malagasy tia tanindrazanareo tahaka ny Leroy, Kana, Alexandre, Mozabe. Izay zany no antony nampaharitra miady tamin'ny 1947 ary nitohy hatramin'ny Desambra 1948 tao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana satria nanana fitaovam-piadiana tena matanjaka ireo miaramila malagasy tia tanindrazana izay niady eo amin'ny fahaleovantena Madagasikara. Aiza ho aiza araka izany ny fandraisana andraikitra ireo mpitondra fanjakana manoloan'ny tantaran'ity mahery-fo ity. Mba nisy ve sahanao sorona ny tenany ireo mpanao politika izay milaza fa tia tanindrazana ka moa ny aino an'ny tanindrazana marina fanontaniana ho an'ny rehetra izany. Vaovao ny fahasalamana kosa herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza nanomboka omaly ny fanamariana izany manerana ny Madagasikara tsy vaksinina karazana hetsika. Anamariana izany no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity maheriny 420 isanjaton'ny reny malagasy miasa birao ankehitriny no mananjanaka latsaky ny 3 taona ary tsy afaka mampitono araka ny tokony ho izy no ny enjikenjika sy ny rotoroto araka ny tombana tsotsotra avy amin'ny mpitsabo zaza iray. Ho an'izay mana fianakaviana mpanampy anakinana ny zaza ny ronono velona na vovon-dronono no andaniana manodidina ny 3 alina isam-bolana tafakatra hatramin'ny 3 hetsy kosa ny fandaniana natokana ho an'ny zazakely iray apetraka amin'ireny toerana fametrahana zaza ireny na ny crèche na garderie arao ny fanadihadiana io Oliva Antriniala. Tsy maintsy zarina ronono hafa ankoatra ny nonon-dreny ity zaza ity, heritaona sy efambolana mbola lavitra ny fotoana tokony isaranono. Rehefa fotoam-piasana amin'ny 7 ora maraina ny reniny dia tsy maintsy mandao azy noho ny ora fidirana tsy maintsy vonjena. Vovon-dronono no voatery hanoloana ny nonon-dreny. Le ronono aloha ny izay hoe isam-bolana izay vao mividy dia eo amin'ny 27 000 eo. Ny couche 17 950 ariary. Dia izy nefany anatin'ny 1 mois zany amin'ilay couche malany 1 paquet et demi. Manodidina ny 4 alina ny boatin'ny vovon-dronono amin'ny toerana fivarotana izany, lafo ary tsy maharaka ny fandanian'ny zaza. Efa misy karazana amin'ny fonosana kosa vidiana mora kokoa eny amin'ny mpivarotra madinika, manodidina ny 5,000 ariary. Isan'ny misarika ny ray aman-dreny kokoa ankehitriny. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity indray, tsy ny fianakaviana na ny mpanampy no mitazona ny zaza amin'ny fotoana fiasana, fa aterina maraina ary alaina hariva any amin'ny reny crèche sy garderie ireny. Tafakatra hatramin'ny 3 hetsy isam-bolana ny fandaniana amin'izany. Tsapa no misy fiantraikany amin'ny fihetsem-pon'ilay zaza kosa nefa ny fametrahana azy amin'ny olon-kafa. Maraina alohan'ny andehana makaty amin'ny crèche dia minono izy. Dia amin'ny hariva rehefa tonga avy miasa indray no minono. Tsy fiantraikany any satria fa tonga any an-trano zany izy dia tsy afaka manao ninina mihitsy ianao fa dia miaraka aminy foana tsy amelany ianao satria maraina tontolony andro ianao fa tsy hitany dia rehefa hitany ianao dia efa tsy amelany ianao fa dia any aminazy foana. Miaiky ireo mpitantana fitaizana zaza fa tsy mahasolo ny fitiavan-dreny ny ataon'izy ireo. Na izany aza, tokony ezahana betsaka ny fanomezana tambitamby ireo ankizy taizana. Ny fametrahana zaza aty amin'ny crèche tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza na ny amin'ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny satria fantatry ny zaza tsara ny manavaka hoe atao amin'ny crèche koa amin'izao fotoana izao dia any an-trano amin'ny ora tsy amin'ny crèche azy zany. Mba tsy hampisy olana zany amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza dia miezaka ny mpitaiza amin'ny crèche anampitambiny zaza
dia anara-maso azy amin'ny fifandraisany amin'ny zaza hafa miaraka aminy. Raha io fifandraisan'ireny sy ny zaza io no mety ahitana ny lafiratsy ny fanankinana ny zaza amin'ny olon-kafa ankoatran'ireny, mampivelatra kokoa ny sain'ny zaza ny fiarahany amin'ny ankizy hafa any amin'ireo toerana fitaizana zazakely. Olana sedrain'ireo mpitaiza kosa ny herinandro na tapa-bolana voalohany andraisana ireo zaza vaovao sy izarana azy ireo amin'ny mpitaiza sy ny zaza hafa. Asa tsotra saingy maritra no efa misy mpanjifa azo antoka hoeny amin'ny rotodig indray isika eto anatin'ity fanadihadiana momba ny karazana asa madinika hoentina aminao androany tahaka ny mahazatra antsika ety manamboatra kifafa no asan'ny fianakaviana eny an-toerana kifafa vita amin'ny bozaka sy anjavidy. Ny fivondrona no maka ny entana rehefa vita ny fanadiovana ny tapitanàna Antananarivo. Arao ny fanadihadiana Doany Andrejatofo. Zay magnano. Fa tsy dia hoe matao aza. Any amin'ny commune Behenjy avaratra Ambatolampy ireto olona ireto no maka ny akora entina miasa. Izy ireo ihany no maka izany. Commune Antananarivo no maka ny ankamaroan'ny vokatr'izy ireo, ankoatra ny mpanjifa madinika. R1,000 isaky ny kifafa ny vidianany fivondronana izany, ary tafiakatra 500 ho an'ny olon-tsotra. Amin'ny teratany vahiny ireto olona ireto no mba manararoatra kely mampiakatra ny vidiny, izany hoe tafiakatra hatramin'ny 5,000 ariary ny iray. Any faritra Behenjy maka anazy. Ny atsimo. Atsimona Batolampy zany. Avaratra Batolampy. Toy izany tsy hoe amin'ny kitapo fa hoentina manentana. Ohatran'ireny reny izao ny fatorana. Ohatrany hoe mba any ambanivohitra any aminay zany dia ohatrany hoe izay ihany no maka anazy. Olana ho an'ireto mpamokatra kifafa ireto ny fameran'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ny fakana ireto akora ampiasain'izy ireto. Manampitrotraka azy ireo ihany koa ny fisian'ny doro-tanety izay tsy voasorika isan-taona. Ny fitaraina amin'ilay izy zany raha ny tena marina tsy hoe fitarainana ambolana hanina fa zany izao le ala zany mba hoe alao le ala tokony ho fatra mba handiovana n'Antananarivo zany mba normal hoe tomba kifafa handiovana n'Antananarivo tito kifafa handiovana n'Antananarivo dia zay zany mba tokony hanana le izy fa raha ala be anana hoe iny sombana tingy resaka fahadiovana nanaovana an'ity ka rehefa madio hoe ny tanàna n'Antananarivo inona indray moa fa tsy hoe Antananarivo madio tanjona ka tadidio izy le ihany. Mahatratra 500 isan'andro ny kifafa vitan'ireto fianakaviana kely ireto ary mampiditra vola 5,000 isan'andro izy ireo raha tena mandeha tsena. 4,000 kosa izany raha tsy misy ny olona. Izy ireo ihany hatreto no manao ity asa ity eto Andrenivohitra. Angovo andrahoana sakafo ny hena 5,000 ariary ny vidin'ny gony amin'ny arina fandretrana ny charbon taorian'ny fandalovan'ny andro ratsy 3 volana lasa izay kely sisa dia hitovy amin'ny vidiny teo aloha any amin'ny 2,000 ariary any hoany ny gony iray ny arina tsorany azo avy amin'ny hazo kinina sy ny hazo laonina no maro eny an-tsena amin'izao fotoana izao ilaina ny fambolena hazo hafa atao charbon raha ny fanazavan'ny mpikaroka amin'ny angovo hiatrehana ny faharinganan'ny ala sy ny charbon. Fanadihadiana. Lafo natratra 2,000 ariary ary nilarana ny arina nanomboka ny volana febroary tamin'ity taona 2024 ity nandritra ny fotoanan'ny orana sy ny rivo-doza. Manodidina ny 5,000 ariary ankehitriny ny iray gony ary efa miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny tsena. Saribao tsorany madindinika vita amin'ny kinina no mameno ny tsena sy isan'ny be mpividy. Eo amin'ny 4,000 ariary 5,000 ariary izy amin'izao. Na misy latsa-datsaka izay arakaraka le qualité-n'le charbon fa misy izany le kesika izy dia mora nefa malaky lany sady miadana be nefa rehefa manenjika sakafo ny mpianatra dia tsy maintsy mila le charbon tsaratsara dia eo ny mananazy. Afaka 20 taona raha ely indrindra izany hoe any amin'ny taona 3,4 no rinkana ny ala raha tsy misy ny fiovana sy fandringanana ny fanjifana arina sy kitay ankehitriny. Ny 5,000 sy ny zatony tokantrano malagasy no mbola mampiasa ny azy ho kitay sy arina. Ho an'ny arina manokana mandany hatrany amin'ny 4 taona isan-taona ny malagasy nanomboka ny taona 2012. Tsy misy anefa hatreto ny fanarenana ny songadina ny azo ringana izay isan'ny vahaolana arosin'ny mpikaroka mba hampahatra ny fampiasana angovo azo avy amin'ny arina. Olana eo amin'ny fitrandrana ny ala
dia tsy nisy ny fanohanana zany an'ireny mpitrandrakala reny izay mpanao charbon izay mahatonga ny fitrandrahana mety tsy hisy intsony afaka 10 na 20 taona na 30 taona mba hotohanana zany ireo mpitrandrakala ireo amin'ny alalan'ny fanaovana charbon mba hoaraka ny fenitra zany fanaovana azy satria ny kininina moa zany fantatsika dia natao hotrandrahana mihitsy fa ny fomba fitrandrahana azy zay zany tokony harindra mba haharitra ny fisian'ireny ala reny anaovana charbon. Ankoatra ny fampiasana angovazavozina toy ny azo avy amin'ny rivotra ny masoandro fa olona iray hafa ny fampivelarana ny velaran-tany ambolena kininina. Efa 5 isan-jaton'ny alany amin'ny faritra andrefana ihany koa hatreto no ringana amin'ny fanaovana arina maherin'ny 700 hektara no ringana isan-taona. Tsy mitombina intsony ankehitriny ny fitenenana hoe raha oviana vao holanina ny alatsinanana efa manomboka amin'ny sasaka izy ankehitriny. Ankoatra ny fampiasana kitay sy ny arina, manimba ny ala ihany koa ny fitrandrahana ireny tandavan'ala sy ireny faritra voary ireny amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany tsy ara-dalàna. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray halatra taolapaty tsy nisy nahita nametrahana izay nitondra ny taolapaty hita tetsy amin'ny lalambina Nosy taolana lava misy 2.20 sy 100 isa tsy lafo raha ny tomban'ny mandinina tsy mbola nisy ny voasambotra tamin'ny tirara taolapaty ity raha nambarany avy anivon'ny zandarimariam-pirenena norongatra teto amin'ny mandinina ny renivohitra tato anatin'ny andro 2 andro ny fahitana taolapaty ny tany Mertsiatosika raha ny vaovao iray avy any an-toerana taolana misy 720 ihany koa no nisy nanipy teny amin'ny sisin'ny tanimbola azafady ny fiandohan'ny volana janoary kosa nisy trangana vaky fasana maromaro farany teto Antananarivo tsy fasana lavitra ny tanan-dehibe fa afovoan'ny renivohitra toy izay hita teny Ambomiandra izay tsy nisy namelan'ny jiolana iray aza fa lasan'izy ireo avokoa ny taolam-balon'ny razana 70 isa mahery. Vaovao avy any Toliara kosa indray mpitsara iray izay diplomaty no minisitra teo aloha notratra ny fokon'olona tao amin'ny tanàna ny Saint-Augustin ny folakandro ny alahady 20 aprily farany teo niaraka tamin'ny vorona flamand rose marobe izay hita fa notifirina tamin'ny basimborina araka ny loharano Vaovao avy amin'ny haverena ny Alliance Vargas isan'ny vorona arovana iran'ny tanàna ny flamand rose ary vitsy dia vitsy efa azo isaina sisa ny hita ao Saint-Augustin sy ny valan-javaboary tsy manam-petsoa na ny mponina ny antoerana azy efa tsy mamony ireny biby ireny intsony tratra niaraka tamin'ny fiarany sy ny karazan-dakana zodiaky ity mpitsara io niteraka romoromo izany rehefa tsy navelan'ny fokon'olona ny aly izy saingy nandrahona sy nanao taimbava ny olona ambony niaraka ny loharam-baovao azo avy any an-toerana. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa tafakatra 520 ny polisy naratra mafy omaly tany Baltimore Etazonia hatezeram-bahoaka hoentina manohitra ny mpitandro ny filaminana taoriany ny fandevenana ny Freddie Gray lehilahy mainty hoditra 20 taona. 3 arivo ny olona nanatrika ny fandevenana omaly idina antsehatra ny gary nasional amerena ny filaminana ny antoerana androany fanadidina amin'ny sariny France 24. Erisetra nataon'ny polisy nandritra ny fisamboran'ny Freddie Gray, lehilahy mainty hoditra no nahafaty azy tamin'ny 17 aprily lasa teo tany Baltimore, Etazonia. Antony fietsembahoaka tany an-toerana, fiara, trano fandraisana an'ireo be antitra, tranombarotra may avokoa tao aorian'ny fandevenana ny Freddie Gray. Nitaky ny famerenana ny filaminana faranzaingana ny gouvernorat any toerana, anisan'ny fepetra norasy ny tompon'andraikitra ny fidiran'ny garde nationale izay ahitana mpitandro ny filaminana misy 10,000 ary ny fametrahana ny couvre-feu ary nakatina tanteraka ny sekoly tany toerana androany. Itsakilan'izay naneho ny herin'ireo gang fa tsy maintsy hamono polisy tsirairay avy aorian'ny fandevenana. Manoloana an'ireo fanakirotanana amin'ny endriny maro ny fanesy ny antso amin'ny filaminana tahaka ny fihetsiky ny fianakavian'ny Freddie Gray izay mitaky ny rariny hatrany izy ireo. Nanamafy hatrany ny ren'ny Freddie Gray fa tsy ilaina ny fanapotehana ny tanàna tahaka izao. Nanaiky ny fahadisoany ny lehiben'ny polisy fa tokony nisy ny fizahana ny Freddie Gray tao aorian'ny fisamborana. Polisienina hatreto no nahatanteraka tamin'ny asany. Ny amafy ny fanavakavahambolon-koditra any Etazonia indrindra eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo olona mainty hoditra. Vao tamin'ny volana Avril teo tany Caroline du Nord sy tany Ferguson tamin'ny taona 2014 no nitrangana famonon'ny polisy lehilahy mainty hoditra tahaka izao.
fampiavanam-pirenena enjato tapitrisy sary ary ny teti-boly ikarakarana ny dinika nasionaly ho amin'ny fampiavanam-pirenena mandritry ny 5 andro eny Vato. Tafakatra 4 tapitrisy sary ary mahery kosa ny vola alohan'ny kandida ho ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ny fifidianana kominaly iray lisitra ny Toliara raha toa ka mandinina ny 2 tapitrisy sary ary zany any Voemary. Fa ho fantatra raha-pitso ny mpandraraha azo ny fanamboarana sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina eny Vato sy Nosy ary farany taolandava misy 220 no nisy nahita teny amin'ny morony ny lalam-by teny Nosy androany. Dia izay ihany koa no entsika mamarina ny vaovao amin'ny Tiariva ity miaraka amin'ireto sarim-pianakaviana izay niarahany mpanao politika amin'ny radio ny fitondrana ny tany sy ny firenena ankehitriny sy ny filoham-piangonana 4 amin'ny rahalahy mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba vao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.